Ho aminareo aneriavana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Arahaba ry ilaina soavana ny Tompo momba anao. Ny Salamo faha 120 andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo ry havana no mofinaina omen'ny Tompo atsika. Izay ny tenin'Andriamanitra voalohany omen'ny Tompo atsika amin'izao taona vaovao 420 izao. Salamo zay haleluya fideranan'Andriamanitra na lay antson'ny mpandinika lay hoe doxolojia. Ny doxana moa zany dia fiderana, logos dia teny. Kandika doxolojia dia fiderana fisaorana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Vao misokatra ny taona 420 dia iny ataontsika zany? Midera sy makalaza ary manome voninahitra an'Andriamanitra. Ny gasy ry havana tsy mba zany a, tsy mba zany ny gasy. Ny azy tonga dia tsy hodranony azy. Raha natadidinareo ery-taona zao dia tsy hodranony teto fa amin'ity niavatra Andriamanitra ho atsika andao hideran'Andriamanitra. Taona 2026 taona ny fiderana an'Andriamanitra. Taona ny fiderana an'Andriamanitra. Ina ry havana no afatra azotsika raisina amin'izany tenin'Andriamanitra zany. Angamba ity ry havana ny toriteny mety ho lava indrindra amin'ny toriteny izay ataoko, ka dia miangavy anao amin'ny fanetrehetena mba haharitra hatramin'ny farany. Ao a, eny ary. Hevitra lehibe efatra, tarao efatra be zao a, hevitra lehibe efatra no ifampizarantsika sy ifampaherezantsika amin'izao taona vaovao 420 izao. Ny voalohany ry havana, raha mahita n'ity soratra masina ity sika, dia jereo ange fa vao miteny eo voalohany ny voalohany, midera, misaora, makalaza, zany daholo ny voalaza ao anatiny ao. Ka ny hevi-dehibe voalohany ry havana dia izao: mideran'Andriamanitra fa maefa ny zavatra rehetra izy. Mideran'Andriamanitra fa maninona? Maefa ny zavatra rehetra izy. Izy no nahary an'izao tontolo zao. Ary ny filazantsara ka ny jauna izay novakiana teo dia milaza mihitsy hoe izy no ny simpiainana. Izy no ny simpiainana. Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra. Andriamanitra mahagaga, ny ainantsika tamin'ny Krismasy zany. Andriamanitra mamindra fo. Andriamanitra miantoka ny fahavelomantsika. Andriamanitra mamonjy ny olona rehetra hatramin'ny jaintilisa. Raha mamaky sy ravany andininy faharoa dia izao ny voalaza hoe lehibe ny asan'i Jehovah. Ny dikan'izany Andriamanitra ny asa nandritry ny taona 520. Ny asa hatrany amin'ny fahariana ary mbola iasa amin'ny taona 420 sy ny manaraka. Lehibe ny asan'i Jehovah. Fantatsika tsara ny asa izay nataon'izany Andriamanitra zany. Fa mbola nitanterahany Jesosy Kristy koa zany tamina ny ekeny tonga nofo tetỳ ambonin'ny tany mba hamonjy antsika. Asan'Andriamanitra manokana ny famonjena antsika ry havana. Asan'Andriamanitra manokana ny nandresen'ny fahafatesana mba hahatonga antsika hisitraka ny fitsanganany tena amin'ny maty. Fa maninona ary Andriamanitra ny miasa? Maninona Andriamanitra ny miasa? Voalohany indrindra miasa Andriamanitra noho ny fitiavany antsika. Miasa Andriamanitra mba hanehoany ny hery sy ny fahefana ananany. Mba hanehoany Andriamanitra ny hery sy fahefana ananany. Ary miasa Andriamanitra mba hanehoany f'Andriamanitra velona izy. Ny Salamo 5:100 ry havana, eo akaiky eo raha mijery ny soratra masina isika. Ny Salamo 5:100 ka ny andininy 5 dia jereo ange ny afatry ny mpanao salamo hoe Salamo 5:100 andininy 5 zao ny voalaza hoe tsarovo ny asa mahagaga nataony dia ny fahagagana sy ny fitsarany vavany.
Favationdragna baibolinao hoe tantara voalohany toko faraika amby folo andininy faharoa amby folo. Tantara voalohany toko faraika ambiny folo andininy faharoa ambiny folo. Hitanao ve ry havana? Tantara voalohany toko faraika ambiny folo andininy faharoa ambiny folo. Hita ve ry havako? Tantara voalohany toko faraika ambiny folo andininy faharoa ambiny folo. Donc efa kitsika za tsotra masina zany. Janoary amin'ny anaran'ny tompo manao hoe dia ireo raha vakitsika misy telo lahy mahery anankiray amin'izay telo lahy mahery. Dia hitatsika ao fa ao anatin'ity soratra masina ity Davida dia manana olona mpidera an'Andriamanitra, manana olona matanjaka mankalaza an'Andriamanitra, fa manana olona matanjaka ihany koa hiasa ao an'Andriamanitra. Ry havana malala ao amin'ny tompo. Ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, tompo ny zavatra rehetra. Ny Salamo 4:20 moa dia fantatritsika tsara hoe any Jehovah ny tany sy izay rehetra ao aminy. Ny dikan'izany dia zao, tsy vitany hoe nahary antsika fotsiny izy, fa mitantana ny fiainantsika tahaka ny tantanan'Andriamanitra ny fiainanao nandritra n'izay taona lasa rehetra izay. Ny mbola hitantanan'Andriamanitra ny fiainanao mandritra ny taona ho avy rehetra. Fa ny anjarantsika ry havana dia midera sy ny manome voninahitra an'Andriamanitra. Ka hiteny tahaka ny mpanao salamo manao hoe lehibe ny asan'i Jehovah ka dinihany izay rehetra makasitraka azy. Eo amin'ny andininy fahatelo, madera sady malaza ny asany ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Ery amin'ny andininy fahaenina ery, ny hery ny asany nasehony tamin'ny olona tamin'ny nanomezany azy ny lovany jaintilisa. Ary mamarana azy ny andininy fahafito, ny asan'ny tanany dia fanamarinana sy fitsarana. Amin'ity taona ity ry havana, atao fotoana fiderana an'Andriamanitra. Indray manko tsika mora amintsika kristianina ny mangataka, sa tsy izy? Misy kristianina saka manko ry havana. Ny kristianina saka dia manao meomeo ihany ny ataony. Mangataka aminao zay Andriamanitra, mangataka aminao zay Andriamanitra, mangataka aminao zay Andriamanitra, mangataka aminao zay. Fa amin'ity taona 2026 ity, efa fantatr'Andriamanitra ne izay omenanao e. Zay tsy midika hoe aza mangataka amin'Andriamanitra mihitsy, mangata amin'ny alala mivavaka, fa ataovy mihoatra noho izany ny fisaorana sy ny fankasitrahana an'Andriamanitra. Fisaorana an'ilay Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana, fisaorana an'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy atsika. Fa ny hevi-dehibe faharoa ry havana, azontsika raisina amin'ity soratra masina ity, le voalohany teo hoe mideran'Andriamanitra fa mahefa ny zavatra rehetra izy. Fa ny faharoa, mankalaza an'Andriamanitra marina izay mampiaina anao ny fahamarinana. Mankalaza an'Andriamanitra marina izay mampiaina anao ny fahamarinana. Ny andininy fahatelo tapany by ry havana dia zao ny voalaza ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Ny andininy fahafito dia miteny an'izao ihany koa hoe ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana. Andriamanitra mpitsara marina, ary ao amin'Andriamanitra ry havana no miombona ny verité sy ny justice. Ao amin'Andriamanitra no miombona ny verité sy ny justice. Donc ry havana vakitsika ny Salamo 1:20 Salamo 1:20 andininy fahafito. Zao ny voalaza amin'ny Salamo 1:20 andininy fahafito. Fa marina Jehovah ka fahamarinana ny tiany, ny mahitsy no ahitany tavany. Marina Jehovah ka fahamarinana ny tiany, izay manao ny mahitsy, izany no ahitany tavan'Andriamanitra. Fa raha mamaky koa isika ary amin'ny farany baiboly ery, ary amin'ny Apokalipsy toko 7:20 ka ny andininy 1:20. Donc vakitsika izany ry havana. Apokalipsy toko 7:20 andininy 1:20.
hita ve ndao ary vaketsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary nahita ny lanitra voasokatra aho ka indro misy soavaly fotsy ary izay nitaingina azy dia atao hoe mahatoky sy marina ary amin'ny fahamarinana no hitsarany sy hiadiany. Ny Andriamanitra ivavahantsika ry havana, Andriamanitra marina fa mitaizatsika anao ny marina. Ny olana eto amin'ity Madagasikara ity, voiziny eto amin'ny tanindrazantsika zao ny fanavaozana. Marina zany sa tsy marina? Fa aza manantena hita fanavaozana raha tsy ny toe-tsaitsika mihitsy aloha ny miova hanao ny marina. Hanao n'inona hoe? Ratsy zay dia hifanao vazansy eto sika. Ny olona taloha no esorina dia ampidirina olona vaovao, fa ny toe-tsain'ilay olona taloha ihany ny toe-tsain'ilay olona vaovao sanatrizana. Riavana malala ao amin'ny tompo. Ny mba hirariana amin'ny taona 2024, tsy kristianina atao amin'ny Fjkm Atsimon'Imahamasina no tafalatsaka ao anatin'ny kolikoly. Tsy kristianina atao anatin'ny Fjkm Atsimon'Imahamasina no hanao ny tsy fahamarinana ka irona amin'ny asan'ny ratsy rehetra. Marina ny Andriamanitra ao, ary mbola hitsara anao zany Andriamanitra zany. Ka ny ataotsika andeha hideran'Andriamanitra ilay marina isika, andeha hakalaza n'Andriamanitra ilay marina isika, ka ny asan'ny fahamarinana izay tanterahantsika dia anehoana ny fankalazana n'izany Andriamanitra zany. Jesosy Kristy raha teo ry havana dia niteny hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary, ka raha mandray ny fiainanao amin'ny Jesosy Kristy ianao dia fiainam-pahamarinana no ankalazanao an'Andriamanitra ao. Ny hevitra fahatelo ry havana antsika raisina avy amin'ity soratra masina ity. Le voalohany zany hoe miteran'Andriamanitra fa mahefa ny zavatra rehetra izy. Ny faharoa mankalazan'Andriamanitra marina izay mampiainanao ny fahamarinana. Fa ny fahatelo misaoran'Andriamanitra fa miazona ny fanekeny aminao izy. Misaoran'Andriamanitra fa miazona ny fanekeny aminao izy. Ahoana tsara hoe? Fa miazona ny fanekeny aminao izy. Ndry Andriamanitra nanao fanekena tamin'ny Abrahama. Andriamanitra nanao fanekena tamin'ny Isaka sy ry Jakoba. Andriamanitra nanao fanekena tamin'ny zanak'Israely. Fa Andriamanitra nanao fanekena aty amin'ny testameta vaovao ka nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana mba ho fanavotana atsika. Andriamanitra tsy mivadika amin'ny fanekena nataony. Andriamanitra mahatoky izy. 2026 mitazona ny fanekeny aminao Andriamanitra, fa Andriamanitra mahatoky izy. Tsy manary anao eny antsasadalana ny Andriamanitra ao, fa Andriamanitra mahatoky. Rehefa nanao fanekena taminao izy, tsy mivadika aminao. Raha nanomana an'izao toriteny zao ary havana dia ny fanekena ny mariazy no tao anatin'ny saiko. Mahafinaritra mahita ny mpivady rehefa eto aloha eto. Ahoanao izy izy? Miteny le lehilahy, ho tianao sy amelanao aho. Ahoana ny toy? Ary hijanona aminao irery. Sanatria ve misy tena mpivady tsy mahatadidiny izay fanekeny izay? Alay vao mpandraharaha ao dia mba ianaro tsy anjery. Zay ihany ane mampikirotana ny tokantrano tsika io e. Nanao fanekena teto ary hijanona aminao mandra-piaviny fahafatesana. Ndry tsy melola ny 2 taona, 3 taona, 5 taona, ny ray matory any amin'ny salon, ny ray matory any Mpitandrina, ndry ny zanaka sisa iombonana. Kenao ary tsy mahatadidy an'ilay fanekena nataonao ka. Nefa dia ny fandray tanana ary ny tanan'ny pastera misolo tenan'Andriamanitra miazona ny tananao. Ndry ny olombelona no mety mivadika amin'ny fanekeny. Ny olombelona no mety mivadika amin'ny fanekeny, mety miovatra amin'ny fitiavana. Fa ny Andriamanitra ivavahanao, Andriamanitra mahatoky. Ka rehefa niteny aminao izy nanao fanekena taminao, dia fanekena mandrakizay zany. Fanekena tsy miova zany, ary zany no sitrahanao amin'ny 2026. Ravana malalo amin'ny tompo.
noho izany fanekena nataon'Andriamanitra zany tamintsika andeha hisaotra an'Andriamanitra isika. Misaotranao Andriamanitra, fa ty za ty mba nanaovanao fanekena. Andriamanitra, tianao loatra jereo ange ny asako e, nanaovanao fanekena jereo ange ny zanako e. Andriamanitra ne tena nyteneny zany ho fitahina ny firenena rehetra, ary ho maro tahaka ny kintana sy ny fasika ny taranakao. Sy tahina avokoa zany rehetrarehetra zany. Isao nisan'ny zavikelinao, zay izy. Isao ange nisan'ny zavikelinao e. Isaky ny mahita zavikely anankiray ianao, ho an'izay fa marina zavikely ony resahako, dia tadidio fa mariky ny faneken'Andriamanitra aminao zany. Fa jereo koa ny zanakao, isaky ny mahita ny zanakao ianao, dia tadidio fa mariky ny fanekena nomen'Andriamanitra, ny fanaovan'Andriamanitra taminao zany, ny fitahina omen'Andriamanitra anao zany. Dia aza miady amin'ny zanaka, ary tsarovy koa ry zanaka malala, fa manimba ny faneken'Andriamanitra, ny fifamatoram-panekena amin'Andriamanitra raha miady amin'ny dada sy neny ianao. Misy zanaka tena miady amin'ny dada sy neny iny. Génération gap. Tandremo ry havana. Ny anjara antsika dia misaotra an'Andriamanitra fa miazona ny fanekeny aminao izy. Ny farany ry havana, tsy vitanao miazona ny fanekeny amintsika Andriamanitra ka nahafoy ny ainy ho fanavotana antsika tao amin'ny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Fa ny farany ry havana toy izao, manomeza voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fakatoavana. Manomeza voninahitra an'iza? Manomeza voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fakatoavana. Donge mba vakitsika indray ary ny Salamo fa 4:30. Ny Salamo fa 4:30 ry havana. Donge mba vakitsika Salamo fa 4:30. Ny andininy fa 6. Salamo nataon'i Davidy io. Zao ny voalaza: matahorany Jehova ianareo ny olony masina, fa tsy hanan-java mahory izay matahotra azy. Averiko mandeha, tsara be ne zany. Matahorany Jehova ianareo olona masina, fa tsy hanan-java mahory izay matahotra azy. Eto amin'ity Salamo fa 2:100 ka ny andininy fa 10 ty ry havana, dia ambarany soratra masina manao hoe: ny fahatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena. Zany hoe ny atao hoe olona endry dia ny olona matahotra an' Jehova. Ny malagasy moa ry havana dia miteniny zany, aza ny loha sahamangina nijerena fa Andriamanitra tapiny loha. Atahorana l'Andriamanitra. Fa ny mahasamihafa azy, ny fahatahoran'ny malagasy an'Andriamanitra dia ohatra ny fahatahorana biby masika, anaikitra, sao dia kakerin'Andriamanitra eo, sao dia torahan'Andriamanitra ny vato eo. Zany manko le fomba fijery malagasy zany. Fa raha mijery ny soratra masina dikany hoe fahatahorana an'Andriamanitra, dia milaza fakatoavany zany. Ny atao hoe matahotra an'Andriamanitra dia matoky an'Andriamanitra, manao ny sitrapon'Andriamanitra, miaina ny didin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Ary zany ry havana no ambaro ny andininy fa 5: nomeny anina izay matahotra azy, tsarovany mandrakizay ny fanekeny. Ry havana malala ao amin'ny tompo, amin'ny taona 2026 andeha ny fiainantsika ray manontolo no ataontsika fiainam-pakatoavana an'Andriamanitra, ka izay tondrahan'Andriamanitra atsika, na mety hampandalovany fizahanttoetra isika, na mety homeny fitahina safinonoka isika, na mety hampandaloviny ihany koa sedra maro samihafa, na mety mandalo olana ny fiainantsika, tsy araky ny eritreretintsika, andeha isika hakatony fitondran'Andriamanitra, ka izay tondran'Andriamanitra ny fiainantsika, etsika nomezana voninahitra azy izany rehetra zany. Misy hira zay ry havana mahafinaritra ho firana fa Fjkm ao, izay iangaviako tendren'ny mpitendry dia manaraka tsika: aoka hoana Andriamanitra ny fanendreny lalana, fanovimbe
izy mafy ala vatoketsy mamitaka ny tenena ndriamanitra. Raha fitina riavana izay afatr'Andriamanitra ho antsika amin'izao taona vaovao zao dia misy hevitra efatra lehibe. Ny voalohany, miterahana fa maefa ny zavatra rehetra izy. Ny faharoa, makalazana Andriamanitra marina ka manaova ny marina. Ny fahatelo, misaorana Andriamanitra fa miazona ny fanekeny aminao izy. Ary ny fahaefatra farany, manomeza voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fankatoavana azy. Ny taona 2024 dia ho taona fisiderana an'Andriamanitra. Ny taona 2024 dia ho taona iainana ny fahamarinan'Andriamanitra. Ka naporofotsika fa raha isika manatrika an'izao fanompoam-pavahana izao no manao ny marina, lasa lavitra ity firenetsika ity. Ary misaorana Andriamanitra fa miazona ny fanekeny aminao ny Andriamanitra ao. Andeha ry havana, hanome voninahitra an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fankatoavana an'Andriamanitra amin'izay hitondrany ny fiainantsika, fa izany no fahendrena takin'ny Tompo ataontsika. Ho an'Andriamanitra ireriny ny voninahitra ho amintsika ny fiadanany. Amen.